vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba Nanisik ampunya panai aminiran ravoravo ny fanahiko tafahoana amitsika indray anio a atao anatin'ny fandarana mahafinaritra vahaony oloko eto tapitanana ny Tomasina sy ny manodidina ity a andraisana lesona sy fampianarana manokana mahakasika ny famosavina moa zany ny tena resako eto aloha zany ary amin'ny herinandro ty dia miresaka momba ny hoe momba ny tokantrano akohonana sy ny fiainam-pitiavana ampianatra momba nyzay mihintsy aho indrindraindrindra nareo manana olana ara-tokantrano amin'ny resaka vady sy ny toyany vady akohonana tsy mety milama misaraka fampirafesana fijangajangana tena sako milaza aminao fa ain'Andriamanitra ny mandamina zavatra rehetrarehetra ain'Andriamanitra mandamina zavatra rehetrarehetra miteny amin'izany satria maro ny olona efa hitako ary rehefa mba miresaka eto dia fijoroana vavolombelona foana ny andaniko andro eto andaniko fotoanako satria hitako isan'andro zany olona hoe miova amin'ny fiainany miova ny tokantranony miova ny zavatra rehetrarehetra momba azy tadidiko tsara anambavy anankiray zay nanambady gendarme moa ny vadiny zany miaramila moa fozy izy tsika angamba gendarme ny tena marina mijaly io anambavy io izy pino izy pino mpanompon'Andriamanitra izy dia ny vadiny amin'io officier ary ny tana toerana ambony amina faritra anankiray tao amina faritra anankiray dia sady mampirafy mijangajanga ao anaty adalana toka mijaly vehivavy io mivavaka le vehivavy io enjeha ny vadiny rahona ny vadiny akatoko ny fiangonanareo gadraiko ny pasteranareo potehako ianao isan'andro dia fandrahonana sy menasy nafinaritra na tamin'ity vehivavy ity dia tena hoe izy tsy nety niemotra mihitsy tsy nety niemotra mivavaka zao lazaiko aminareo zao tsika miresaka zao lasa pastera leranga lasa mpitoroteny izy moa tsy hoe pastera plein temps encore fa manana miasana izy mbola gendarme izy am'izao fotoa zao manana toerana ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa mpitoroteny eo am-piangonana dia eo amin'ny tokotany zareo amin'ny tanànany eo amin'ny tokotaniny eo amin'ny lakoriny nananganana fiangonana vahaony oloko dia zareo anisa mitoroteny mpendraikitra izy mivady ain'Andriamanitra ny manova any olona adalanao io adala mpisory-toka mandrongony io vadinao mampijaly mampirafy ain'Andriamanitra ny manovany vao tamin'ny ofakimaly ny ona tamina mpivady zay eritsereto 5 taona sarany izy mivady 5 taona saraka ny fanambadiana izy mivady ny fapody dia izy mivady ny tonga tao amiko taona anatitra bonane ty pastera niaraka ny valopokely izy mivady 5 taona saraka ny sarabady ty pastera ny famomezana kely ny fahasoavana amin'Andriamanitra avy aminao no nanarina ny tokantranonay na tonga ny tokantranonay miverina ny fapody ohatr' zao ty mba misy bonane kely manova Andriamanitra ary mahafinaritra mahita fiainan'olona ohatr' zany hoe tao anaty aizy natao anaty fampotena tao anatina faharavana fa vitan'Andriamanitra ny manangana an'ireny tokantrano reny efa nisy mpivady tao am-piangonana tompoko za zao no mivavaka ho azy
nisaraka izy mivady azafady mba iresaka kely am'zany ana de ataoko hoe ndray manko misy olona koa ny tsy mino zavatra teneniko eto fa na tsy mino anao tsy maninona fa tantaraiky foana na tsy mino arenao fa zay ny miaina am'le izy ary zay ny mahita an'le izy de tantarainay fa tsy maninona zany na tsy mino arenao ireto izy mivady reto efa nisaraka tsy tadidiko ny taona sarana firy taona fa ny antadidiko fotsiny de zao le rangahy efa niteraka tamina vehivavy hafa tany de le raha matoko efa niteraka tamina vehivavy hafa teraka tamina vehivavy hafa koa le raha mato samy mifampiteraka izy roa zany efa mifampiteraka teo aloha de nisaraka de samy nanambady de le raha mato niteraka lalahy ray le rangahy koa efa niteraka tamina vavy hafa fa ain'Andriamanitra namerina nytokantranony ain'Andriamanitra namerina nytokantranony de am'izao tsika miresaky zao mpivady ara-dalàna zao de ao le zanany tazodiny ao vitan'Andriamanitra ry havana ao anaty zavatra impossible zany inge zavatra impossible inge zany sazarerysahakinao aminao zany hoe olo efa samy mifampiteraka tany ivelany de tampotampoka eo mifampody de rehefa mifampody de lasa de zao izy mivady samy mivavaka ao am-piangonana ary raha mifijery maha-olombela de tsy lamina tsony nytokantranony satria efa samy nanana zanaka ivelany fa mahafinaritra milamina nytokantrano zareo zao ary tena mivavaka ary ny zana mivavaka ain'Andriamanitra zavatra rehetrarehetra avelao ijoro vavolombelona kely ihany aloha fa mba hitantaran'reto zavatra mba tadidiko reto de mba tantaraiko aminao madama kely anankiray zay koa nisaraka tamin'ny vady nefa niteraka roa izy mivady de nisaraka le madama kely moa tsy tiany rafozany le vady ny tia azy ihany fa ny rafozany tsy tia azy de izy netipo de nisaraka izy de nanaraka sonoa izy nanambady sonoa de vita divorce mihitsy izy mivady nanao divorce tam'le vadiny io mihitsy izy de lasa izy nanambady sonoa le madama kely nanambady sonoa de vita soratra tam'le sonoa de nanambady izy sy le sono ndray aloha tsy mifampiteraka de niaraka amatona de izy nitatana an'le fanana an'le sonoa tampotampoka teo moa le sonoa koa nisaraka taminy de nanao divorce lasa le sonoa nakany asinina de iteo zany tsy hitantsony hoe ahoana pastera ny ataony fiainako ohatr'zao za te efa nanambady ataoko ahoana ny tokantranoko sy ny sisa nentina mambavaka niverina am'le vadiny taloha izy nefa efa vita divorce niverina de zao nytokantrano-drareo miadana tsara ka tsy fantatra aloha zay fitsaranao an'izany tokantrano zany fa mifantary fotsiny de hoe mahay mamerina ny zavatra mikorotan'Andriamanitra mahay mamerina tokantrano mikorotan'Andriamanitra ary reo tratrany hoe misy karazana olona tratrana fanana fanilikilihana fampotehana fisara-panambadiana fiainana tsy mandeha am'zelony zay indrindra no antony ty fotoana atsika amin'ny sabotsy 11 février ty terina hoe mba hanao délivrance tsika amin'ny resaka fiainam-pitiavana fiainam-panambadiana satria ny programme ny tompo de zao ihany no tenin'Andriamanitra ny rehefa mamaky any atsika ny lalàna ny fanambadiana any amin'ny Matthieu any amin'ny Genesis toko faharoa de zao forona no tenin'Andriamanitra hoe zay natambatra Andriamanitra de aoka tsy hosarahan'olona izay natambatra Andriamanitra de aoka tsy hosarahan'olona de ho taky zany koa izy eto amin'ny Matthieu toko 7:20 dia mitantaran'izany koa ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Matthieu toko 7:21 ka dia tsy horotsony izy fa ho nofora ihany ko am'izany izay nampiraisin'Andriamanitra de aoka tsy ho ampisarahan'olona ny mampalahelo ry havany eto tamatavy eto tena anisan'ny zavatra mampalahelo ny fiainan'ny olona eto tamatavy de resaka fanambadiany ty terina hoe misolosolo vady misolosolo lehilahy misolosolo vehivavy ary miteriny aminao afa rapino anao tratran'izany zavatra zany tena mitondra nao any amin'ny fahaverezana zany raha lasana bavy mitondra nao any amin'ny fahaverezana zany fa zay verinao fa zavatra normal sy akasitran'Andriamanitra zany fijangajangana sy fisolosolombady zany mahavery ianao zany ary raha tao anatin'ny tsy fahalalana ianao nanao an'izany tao anatiny ianao mbola tsy nandrain'i Jesosy amindra fosy amela heloko anao any amin'ny tompo
fa eto amintsika misy an'izany hoe miaraka herinandro tonga de vady ray volatra de aveo misaraka de mikisolosolo isanandro tena de mampalahelo an'io fa de tia misy fotoana ianao tsy te hiditra am'izany fisara-panambadiana zany misy fotoana ianao tena mba te hanaja ny tokantranonao fa enonao mihitsy misy hery manakorotana tokantrano misy hery manakorotana ny fanambadianao misy hery manapotika ny fiarahanareo mivady misy famosaviana misy rafivavy mamosavy anao samy tompoko ny ilana ny herin'Andriamanitra fa raha vao miresaka famosaviana tsika de tsisy herin'olombelona afaka anao zany amina famosaviana tsisy herina fanafody tsisy piqûre mahafaka anao amina famosaviana akoatra ny herin'Andriamanitra fa maro ny tratran'io eto tamatavy eto tratrana famosaviana avy amina rafivavy tratrana famosaviana avy any amina rafozana ary zany no mahatonga ity anisan'ny zavatra mila tsapatsika ty rehefa io fanamampisarabady io na ifanamanakorotana tokantrano io tafiditra amin'ny tokantrano anankiray de tsy any amin'ny tranon-jaza fotsiny tsy any amin'ny lalan-jaza fotsiny misy fanaratsy fa ato amin'ny fo mihitsy no atsian'ny devoly de lasa misy ratrapo ao misy vesatra ao anatin'ny fonao misy alahelo ao anatin'ny fonao misy tena ratra lalina ratra naty ao anatinao ary ianao mangiry firy misy famoizam-po ao ary raha vao tratran'io vehivavy de tsy manana fitiavana hoe tena fitiavana normal lasa tsy mahay mity lasa masika lasa kizitina lasa tsy azo iraisamonina raha vao manana n'io ratra io de io ratra-po io nefa indraindray tsy avy amin'le olo-tianao zao tsy avy amin'le vadinao zao na le olona miaraka aminao zao fa le olona miaraka taminao taloha nametraka an'io ratra-po io fa ny lasa mitondra n'le izy misubira n'le izy mitondra n'io ary mitondra ny vesatra izy io le olona miaraka aminao am'izao ary satria anao lasa olona masika be lasa kizitina be lasa mora malahelo be mora mamoy fo be anao satria anao lasa tsy manana fo normal intsony de lasa tsy mahay mitia ny olona miaraka aminao lasa ohatran'ny hoe misy mitady hisaraka foana nareo ohatran'ny efa misy fomba lalana tady ampisaraka anareo sy andrava ny fiarahanareo foana de zany no mahatonga anao ohatrany hoe zay olona miaraka aminao misaraka za olona miaraka aminao misaraka satria lasa tsy mahay mity olona intsony anao fa misy ratra ao anatinao zany mila takatsika daholo fa tsy hoe fanamanambady eny anatin'ny kibo fotsiny io na hoe makarirary ny tova ao anatinao fotsiny io na hoe mampijaly anao fotsiny io fa io mahatonga anao any amin'ny fonao any misy zavatra voadona ary rehefa mandeha ny délivrance de atsapa an'izany ianao misy amintsika ny tena tsoroko aminao fa na ianao manambady io ary tena enonao hoe naninona re nanambady an'ity lehilahy ty de hoe ena masolona fotsiny ikambananareo mivady fa tsisy fitiavana ao an-trano tsisy fitiavana ao an-trano fa de hoe noho ny ena masolona sy ny hoe hoaiza moa fefa ty ny vadiko de fa eninao hoe tena mahavesatra ny tokantrano nareo mivady tsy misaraka nareo mivady samy raitranao ihany fa eninao hoe tsisy fiainana vanina rano maso lava fampahoriana lava de mitady olona iantsapazana ianao mitady olona iantorany ianao hoaiza tsy olona ny tedavinao fa Jesosy mila n'Andriamanitra ianao hanampy anao mila ny Jesosy ianao hanafaka anao fa zany ny vokatry reny herina famosaviana sody ratsy reny tsy metaky fotsiny any amin'ny fahasalaman'ny tranonjanaka ao io tsy le fanamanambady fotsiny fa any amin'ny fonao mihitsy mahatonga anao tsy mahay mifampiresaka aman'olona mahatonga anao tsy mahay mizara fitiavana any ka na le vadinao na tianao ary de anao tsy mahay mitia azy ery maizina ary mbola veriko aminao ry havana
fa tsisy fomba hitsabonao am'izany raha tsy eo amin'Andriamanitra. Aza mitady lalana etseroa ezaka etseroa anafaka le tsy afaka ianao raha tsy herin'Andriamanitra. Tsy afaka ianao raha tsy herin'Andriamanitra. Zany indray risy lahatra ry havana fa fotoana anafahan'Andriamanitra antsika zao. Ary raha miresaka Andriamanitra aminao a tena mamme vahaolana anao akoatran'izay efa hitanao, satria mety efa nandramanao daholo nanatona mpitaiza olona, nandramanao ny dadarabe, nandramanao ny nampiasa ody ratsy, nandramanao ny dokotera, nandramanao daholo ny zavatra satria tsabona ny fiainanao, efa nakany amin'ny psychiatre ianao hoe inona ny tokony atao, nanatona nizanizy ianao fa tsy netiny lamina. Conseil ny omeko andao indray mba ho tsapaina ny herin'Andriamanitra, andao indray ho tsapaina ny herin'Andriamanitra. Ahitantsika raha isy zavatra iova amin'ny fiainanao na tsy misy, rehefa tsy misy ho amin'ny janony andramo fotsiny aloha indray mandeha indroa, fa rehefa tsy mahita vokatra ianao ajanony. Ndao anaraka fitorona vavolombelontsika mialohan'ny idirako lalindalina amin'ny famarana. Velo. Vero? Ia. Akaiza mipetraka? Ambolo madinika fa zahay fianaratsoa. Fa miasa ty ambolo madinika za ny zavatra tsy vavolombelona isakalina foana za dia misy zavatra manindry be ana. Isakalina? Ia, dia isaka mo mifolo alina dia manindry be ana. Dia tamin'ny larobe amin'izay akaiky tsisy olo matory. Dia voatsapa tangana olo am'izay za dia tsy mahatsiaro te. Nisy lehilahy roa am'izay amono anahy, lehilahy otony dia potipotika be hoe ny mpivatako. Dia nivatra vavako tato dia nahita tomaso tsy nisamatsona. Efa firy taona ianao tratran'izany zavatra any? Ka mamako moky nisy tromba dia nipita taminazy. Le tromba tany mamanao mipita aminao? Taminay, ia. Dia efa ela ianao tratran'io zavatra io zany? Ia, efa ela zany nisy fotoana niesika be izy dia nisy lehilahy niaraka taminahy koa dia nanano fitia taminahy. Dia manindry ianao foana reo zavatra io? Ia, manindry anao. Dia isakalina reo no manindry anao? Ia, isaka ambolo alina mahatsiaro foana za tony dia izy tony dia manarina be. Dia letry nenao mbola kely dia efa tratran'ireo zavatra io? Za mba fa lehibebe fa maty mamako dia maty mamanao dia mifindra tany aminao izy? Ia, mifindra taminao. Dia efa firy taona zay mifindra taminao reo tromba reo? Nanomboka mamako 12 taona mamako maty, nanomboka 12 taona za mamako maty. Dia anao zao firy taona? Efatra amby 20. Zany hoe teo amin'ny 10 taona teo, 7 taona teo zany hoe ia no nisiny zay zavatra eto aminao? Ia, satria mamako tena maty nizay mihitsiny. Maty n'io tromba io? Ia. Tromba ratsy le tsy manam-pahanambady tony dia misy fananahy zany, indraindray misy fanahy manambady. Le tsy mampanambady anao reny? Misy fanahy manambady foana za. Le manao firaisana amin'ireny? Ia. Reny foana miaraka aminao? Ia. Dia isakalina tratran'izay ianao? Ia, isakalina foana za dia tao anatin'ny 10 taona? Ia, dia mitaraina amin'ny patroko za dia izy miteny vavah foana dia zay foana teny. Teo vino ianao nomboka ny delivrena taty? Anomboka tamin'ny sabotsy zany taty dia efa natsapa natory za. Dia inona nitsapanao? Efa mahita tomaso. Nefa tamin'izay anao tsy natory? Ia. Asiviteka mavro latana mavro! 10 taona ianao nampijaliny reo zavatra? Ia. Dia tsy niriny reo foana? Ia, tsy. Dia iarahany ndraika lohako marary be mihitsy atombela be mihitsy. Dia tsy nahita tory nandritra ia, tsy nahita tory. Raha latsianavavy a mafy zany. Mafy zany hoe izy tsy hoe tsy mahita tory tsotra fotsiny a fa tongavan'ireo fanahy reo dia tsy niriny dia iarahany dia vadin'ireo fanahy reo dia tsy apatoriny dia mafy zany. Dia anao raha ho any amin'ny hôpitaly be, iny moa fanafody men'ny dokteranao zany. Misy fanafodiny zany any amin'ny hôpitaly be. Ary raha ianao makany amin'ny mpanompo sapy amin'izany, vao mainka amaninona, vao mainka amin'ny tombo zany. Herinandro izy ny tonga teto nanomboka nahita tory. Atsifiteka mafy! Tsika hoa tsy mandamy fotoana eto zany. Ary ny averimberiko foana rehefa tsy matsapa nin'iny na za makatitsona. Alleloia. Rehefa tsy matsapa nin'iny fa velona ny Andriamanitsika io. Alleluia. Raha vitan'Andriamanitra mitasy manapaka ny rony olona tony, vitan'Andriamanitra mitany fiainanao. Amen. Ary zao ny mahafinaritra ny Andriamanitsika. Passe partout. Ahoana hoe? Passe partout. Manalanao amin'ny aretina.
manafaka ny problema nofatrano mamany olanao manasitrana tension manalazany devoly sy tomba ratsy zany mahatonga anao ahita tory asivitehaka mafy zany afaka tanteraka ianao zao vonina androsy ivavaka tsara ianao maherezy anao tsofoka rano ianao tsy miverina tsony zany devoly zany tsy miverina tsony zany ozony zany afaka amin'ny anara-tsosy amen faharavana tokantrano sy fahampitena tokantrano natongavaka teto amin'ity fiangonana ity tamin'izany a tao anatin'izany faharavana tokantrano zany io vady koa na dia tiako areo taloha fa tao anatin'izany faharavana zany na mifandena amiko any an-dalana areo dia andosirako lasa alako tsy tiako mihitsy dia tsy fantatro hoe ahoana dia noho ny amin'ny fiainana mandrakizay sy ny lanitra ary Jesosy Kristy a dia naheny toroteny ahako dia rehefa naheny toroteny a dia tonga teto fa rehefa tena nihainy toroteny teto a dia nivavaka tsara nanaraka fotoam-bavaka ny delivrena tena afaka nahagagana niverina am'lohany ny fitiavako mivady aman-janako tena nahagagana mihitsy tena voninahitra ao an'Andriamanitra afaka dia lama tokotranonareo milamina tsara dia mifankaty be nareo tena mifankaty zay Jesosy matenenao ary izy hoe izy ny anarana vadinao nasandratra matenen je t'aime ary izy je t'aime kia eny ary riavatra mino fa voaray atsika tsara zany zavatra nampitaina teo zany mahakasika ny izay fiainam-panambadiana izay io riavana ane na inona na inona vola anao e na manana vola 4 milliard ianao ary any amin'ny banky ary nananao ny trano be da be eto tamatavy eto anananao karazana tomobile kanefa ny fiainam-panambadianao sy ny fiainam-pitiavanao tsy milamina dia inona moa fahafinaretana amin'izany inona moa fifalianao anao amin'izany inona moa fiainana vanina amin'izany efa nandramanao daholo daholo tena hoe ny vola ny nanana ny sakafo any nanana tomobile ny nanana fa ny fiainam-pitiavana tena tsy misy ndray andro zay nahita DG anakira zay directeur général amina orinasa manankareny zany raha zany izy mivady fa dia mampalahelo ry havana le vehivavy io misy fanamanam-bady dia inona ozy izy ianao io fa vehivavy io ieritserita DG ny vadiny a malaza ao amin'le faritra eo amin'le tsy mahalala any zareo fa io vehivavy io izy ianao vehivavy tsara tare zany fa miaraka amin'ny daholy na gardien de nuit na gardien du jour ao amin'ny tanànany na pompiste zao fatiny dia lazy zay karazana lehilahy rehetrarehetra ao dia miaraka amin'ny vehivavy io tsy tany lerangazy atao izy tsy te hisaraka amin'ny vadiny le vehivavy tiany le vadiny tiany ny tokantrano tiany ny zanany tiany nefa le ramatoa zany ny toetrany dia rehefa jerynao nefa le izy tsy hoe fidiny ho an'le ramatoa fa misy fanahy mihitsy mitondra an'io ramatoa io misy fanahy mihitsy mitondra an'io ramatoa io amin'ny fijangajangana hiaraka amina karazana lehilahy le rangahy tsy mampirafy le rangahy endry be fa le ramatoa no manao zavatra ohatry zany dia inona moa ry olona amin'ny fiainana vanina amin'izany nanananao vola amina miliary nananao orinasa firy trano firy nefa zany ny zavatra iainanao ary be da be ny olona miaina zavatra ohatry zany misofrira mihitsy miaina amina tokantrano ohatry zany fiainana tsy mandeha amin'izay lohaniny zara raha mba ohatrany hoe rehefa le mamonjy mariazy fotsiny rehefa monjy lanona mpianakavitiny eny masin'olona dia mba ohatra mifampitatany ery nareo mivady mifampitatany ohatrany hoe mba hitan'ny olona reny fa mifankaty fa ao an-trano samy manana ny chambrany zao ny teniny an'le vehivavy anankiray zay milliardaire izy mivady reto na roplanina ary pastera voavidina eo izy fa mampalahelo pastera tena tsy haiko mihitsy ozy izy ty vadiko ty tsy mahavita miaraka amiko
rehefa miaraka amina vehivavy any ambadika any izy mavita mijangadanga fa rehefa tonga atao trano izy pastera malemy raha miaraka amiko zany izy pastera malemy tsisy ninina azony atao amiko de ny afarany hoe pastera misaraka chambre ao izy any chambre misy azy any de za ty amy chambre misy ahy de le raha matozy izy le sipakeliny io le vadikeliny anamboarany trano pastera zany ny tena makarary foko anamboarany trano le ankizy vavy any le vehivavy miarakaraka aminy hitanao le izy tsy hitanao zay atao an'izany vavaka raha lasana vavaka ihany tsy hitanao zay azo amaritana zany tsy hitanao aizany vaolana am'izany iahoana ny amahana an'izany amin'ny fomba hoana ny amahana ny problème ao anatin'izany zany ny atao asana devoly zany ny atao heriny maizina ary eo ny afietseny satana ry havana efa nazavaiko teto tamin'ny latsinainy izy iny samina viny misy zavatra anakefatra mifamatotra amin'ny fiainan'ny olombelona zavatra anakefatra ihany mifamatotra amin'ny fiainatsika ara-pana ara-bola ara-pahasalamana ary fanambadiana ara-pitiavana ireo zavatra anakefatra hoe maha-olombelona ny olombelona ara-pana ara-panambadiana fitiavana ara-bola ary ara-pahasalamana zao no mafietsy any satana misy fotoana meny satana aminao ny arena sy ny vola meny ianao be da be fa ianao ataony marary lava ary zay mihitsy ny tena secret ny devoly mba hahafahany devoly mitaizanao foana ary mahatonga anao anompo devoly ary anompo sampy de misy zavatra ahafaha mitaizanao ka miazona anao indrindrandrindra nareo manomponompo sampy reo misy zavatra ahafahany devoly miazona anao de misy fotoana ianao ataony manambola be ataony manakarena manana ny ristity fa ataony marary lava ny diabeta sy tension de iny le diabeta sy tension iny azona ny devoly anao anompo azy na le marary na rain marary goty iny de tsy afaka miala aminy ianao nefa mivolana ananao na andray le olona ataony salama foana mandavataona fa nitokatrano ndray mipotehany ataony tsy miadana indray ianao ara-tokatrano na andray le olona sady miadana ara-bola miadana ara-tokatrano fa tsy mahita tory amin'ny alina misy fanahy mampatahotra foana isan-kalina zany ny lalovan'ny devoly ny fiainan'ny olona maro am'izao na le olona ndray sady manakarena ny manambola no salama tsara fa atao am'le tokatrano ndray ny korontaniny de ataony tsy miadana mihitsy anao fa nytokatranonao ny korontaniny zany raha vao tsy manana an' jesosy ny fiainan'ny olona tsy mety sambatra zany ianao fa misy fomba anakorontanany devoly anao foana ary zany foana anao averimberiko ny antom-pisina eto tamatavy eto ka hivavaka ho anao na ny raha ny tompo anao eto de anampy anao sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso no anatanterako ity délivrance ko avana ity anampy tosika anao aho hivavaka ao anao manerana ny trano fivavahana vaon'ny olo keraka tamatavy indrindrandrindra eto mangarano ambadiky Damascos de 150 mètres mail amin'ny Damascos io angamba no misy ny trano fivavahana vaon'ny oloko de ao anankiray nanatanteran'ity délivrance lehibe ity ary eto ankirihery ampita amin'ny bazary main kirihery eto amin'le hoe trano fivavahana vaon'ny oloko paradis ao no anatanterana izay vavaka délivrance zay ny tenako nitondra fampianarana ampianatra atsika aho momba ny fanambadiana momba ny tontolo ny fitiavana ary anao délivrance tsika momba n'ireo famosaviana sy herim-maizina zay manakorotana tokatrano fa na manambady sy ny sisa anao vavaka lehibe mahakasika an'izany tsika mametraka mandram-piona mandram-pitafa velo mato vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony olo nandeha tanteny tsy mba Aku nanisik, ampunya